androany koa zay raha andray ny teninao dia manokatra ny fonay ny sainay ny fanahinay tenenanao ka androany dia aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen petraha ianao dia apetrao ny ceinture anao fa hidécolletsika iaingitsika ho ia teneniko anao akaikinao hoe iaingitsika androany hiditra amina fahatakarana ianao anova zavatra mihitsy amin'ny fiainanao ray manontolo zany tamin'ny egny androany sika dia nanomboka ny resaka ny antsonao hoe fiankofana l'adoration tadidinao dia hoe sika hoe expression d'amour, de reconnaissance et de respect ny mpiankoka ho sika n'olona sarobidy indrindra eto ambony tany satria maninona ny mpiankoka dia olona tediavin'Andriamanitra ny olona rehetra afaka midery ny Salamo 119:1 dia milaza hoe zay rehetra manam-pofinaina aoka hideran'ny tompo zany hoe na ny akoho ary afaka midery fa ny mpiankoka dia ny olombelona ihany zay manana fitiavana manokana an'Andriamanitra zay ihany ny afaka miankoka important amin'Andriamanitra ny mpiankoka tena akaiky ny fon'Andriamanitra ny mpiankoka hoy azy mantsy ianao tamin'ny heriny hoe aza variana mitady zay valuable zay manana prix fa aoka ianao mihitsy no hanana tombam-bidy amin'ny fiainana raha lasa mpiankoka ianao milaza aminao sarobidy amin'Andriamanitra ianao ho karakarain'Andriamanitra manokana ianao ho asoavin'Andriamanitra manokana ianao ho asandratr'Andriamanitra manokana ianao lazao hoe za zay hoe teneny mafy za zay hoe ny olona raha vao mpiankoka dia important amin'Andriamanitra amen andeha lavitra atsika androany momba ny fiankofana fanalahidy indray ny fiankofana fanalahidy raha mandray noty ianao dia ataovy hoe ny fiankofana fanalahidy ianatritsika Jakoba 5:17 sy ny 9 zao vaky ny tenin'Andriamanitra mimana ianao fa manomboka miaigna androany tsika dia manomboka miditra ao anatina provocation spirituelle tsy haiko hoe inona nandikana an'ilay izy amin'ny teny gasy fanetsehana ara-panahy teneny hoe fanetsehana ara-panahy hoe tsy amelantsika raha tsy mialohan'ny farany taona mivavaka ianao dia mahita vokatra ho hitanao anatin'ny ankonanao hoe ty le vokatra le vavaka ho hitanao any ampiasananao hoe ty le vokatra le vavaka ho hitanao any ampianaranao hoe ty le vokatra le vavaka amen Jakoba 5:17 sy ny 9 zao ndakiny ary Eli dia olona takatsika ihany ary izy naheriny vavaka mba tsy hilatsahany ranorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranorana telo taona sy enimbolana ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany foy ny fotoana fa ezaka ny andeha mora ihany nefa ezaka ny andeha aingana ihany koa zao ny fahamarinana nakalasaka anabavy ny vavaka Eli dia tsy nilatsaka ny ranorana zany hoe katsogona dia zao misy zavatra afaka sakanana ny tsitrangana averiko fandroany misy zavatra afaka sakanana ny tsitrangana rehefa mivavaka ianao ny vavaka ataonao afaka misakana ny zavatra tsy hitranga ao anatin'ny ankonanao afaka misakana zavatra tsy hitranga loza tsy hitranga any ampiasananao ny nanakanany Eli ny ranorana dia vavaka ny dikan'izay zany amin'ny alalan'ny vavaka koa ianao afaka hisakana loza tsy hitranga manomboka androany rehefa mivavaka ianao manomboka androany dia misy zavatra ratsy zay tsy ho tonga amin'ny fianakavianao intsony tsy ho tonga amin'ny ankonanao intsony azo sakanana ny accident automobile amin'ny vavaka
mivavaka ianao tsy mitranga amin'ny planina amin'ny fahavalo. Teny ankeonao kaikinao hoe nivavaka ataonao manomboka androano hoe hisakana ny planina ny fahavalo tsy ho tanteraka. Ainao ndray andro tao anatina vavaka fahadianina mandoaka amin'ny vavaka ela be eo tapika eo dia sokafan'Andriamanitra maso-pahitako dia ifonako tsy hoe zany tsara noho ny hafa na hoe mahita zavatra tsy hitan'ny hafa na hoe mivadika hoe tena mpaminany koa ngangarainy fa mba olona tsotra mba nasehon'Andriamanitra zavatra. Teneny hoe olona tsotra mba nasehon'Andriamanitra zavatra hoe mivavaka tapika eo dia mahita totohatra midina any ambanin'ny tany gagabe zany nefa nio mivavaka dia io za inona ary ty dia nidina tany nidina tonga tany amin'ny farany ambany tany ahako any amin'ny farany ambany tany nahita devoly anankiray zay mahandro ao anatina vilany be hitanao ohatry ny vilan'ny Obélix reny tena marina dia mahandro le devoly ngeda be za mahita azy fa izy tsy mahita. Tamin'izany mbola tao amin'ny tranompokon'olona analakely ny fotoam-bavaka dia mahita azy manaroaro ao dia mahita olona efatra milahatra andeha hinana ohatrany hoe milahatra potion magique zay mahay Obélix sy Astérix dia gagabe inona eo ako dia nanatonako le vilany dia tonga dia nidakako dia niongana le vilany very daholo izy rehetrarehetra. Sa inona riny Jesosy inona riny tapaka amin'izay lay fahitana iza inona rino dia le olona efatra ny sasany fantatro ao am-piangonana olona ao am-piangonana andeha hinana zavatra amboariny devoly inona rino mivavaka ako dia nitenen'ny tompo manomana zavatra ny devoly ozy izy analana barakanao ary misy amin'ny ekipanao no ampiasainy anala barakanao ay veo ay tonga dia natsoky le olona fantatro tao am-piangonana zaho nahita zavatra ohatr' izao ary ianao hitako tao anatin'le planina ny fahavalo tonga dia nitomany le vehivavy fa hoanao tena mahaka zany pastera ozy izy naika anala barakanao teny aminao ako rehefa mivavaka tsika misy zavatra afaka sakanana tsy hitranga. Teneny hoe misy zavatra afaka sakanana tsy hitranga hoe manomboka androany raha loza nimba zavatra ao anatin'ny fiainanao sy ny ankonanao omen'Andriamanitra anao le révélation hisakanana anazy ataovy amenina mafy be tsy mitranga zany io raha loza teneny hoe tsy mitranga raha loza hoe zaraiko aminao le izy androany misy zavatra zany azo sakanana fampiteny tediavon'ny devoly atao azo sakanana na inona ozy izy zavatra foron'ny fahavalo amelezana anao dia tsy ambinina zany fianao mila olona vavaka faro rehefa andatsaka ranorana indray dia nanina indray eli vavaka zany hoe misy zavatra koa zany afaka provokena ny atongavany eo amin'ny fiainanao misy fahasoavana azo atao manetsiketsika ny lanitra dia mitonga amin'ny fiainanao le fahasoavana ary manomboka androany hivavaka ianao dia hita vokatra lazao hoe hivavaka dia hita vokatra hoe impiritsika zay mivavaka dia nahita vokatra ianao misy zavatra zany afaka sakanana amin'ny alalan'ny vavaka ary misy zavatra afaka antsoina amin'ny alalan'ny vavaka. Ianao mivavaka ka le vavaka ataonao tia miantso zavatra tsy takatry ny sainao miantso olona tsy takatry ny sainao olona zay anasoanao miantso famatsiana tsy takatry ny sainao famatsiana zay hitondranao sy ny ankonanao lavitra be misy ene an'izany ao anatin'ny ankonanao misy an'izany ene vokatra avy amin'ny ara-panahinao ataovy amenina mafy be misy zavatra averiko ara-panahy ny fiainana ara-panahy no hisakanana zavatra ary ara-panahy no hisotomana na anetsehana
zavatra. Amen. Amen. Inona nampiasainy Elia? Vavaka. Teninkenao kaikinao nampiasainy Elia hoe vavaka. Vonina amin'ilay révélation amin'izay ve ianao? Mpanjaka voalohany tahaka ny ahoana ilay vavaka. Rehefa milaza ny baiboly hoe naherin'ny vavaka, dia ohatry ny ahoana ilay vavaka fanaony Elia. Zao no lazainy. Mpanjaka voalohany toko 7:22-7. Vakintsika hatramin'ny 5:7 ny anaran'i Jesosy. Dia niakatra hinana sy hisotro Ahab, fa Elia kosa niakatra eo an-tampon'ny Karmela dia niankohoka tamin'ny tany, ary ny lohaliny nataony teo anelanelan'ny ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, miakarakely ka tazany ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy lililina. Ary hoy izy, mandeha anakoa impito. Ary noho ny fanimpitony dia hoy izy, misy raha kely ohatra tanan'olona miakatra avy ilay ranomasina. Dia hoy Elia, miakara ka lazao amin'ny Ahaba hoe amboariny ka lesinao, ka midina fandrao voasakany ranonorana ianao. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra, ka nisy ranonorana be, ary Ahaba niakatra tamin'ny kalesy nakany Jezirely. Jakoba 5 dia milaza amin'ny baiboly hoe Elia dia olona tahaka antsika ihany, fa izy nahery vavaka. Ny vavaka izy dia nitsahatra ny ranonorana 3 taona sy 9 bolana. Ny vavaka indray izy na hoe nahery ny vavaka indray izy dia latsaka ny ranonorana. Lasaka na bavy. Fanontaniako aminao, karazana vavaka tahaka ny ahoana ilay hoe mahery ny vavaka? Anontaniako ianao kaikinao karazana vavaka tahaka ny ahoana ilay mahery ny vavaka hoe? Ahoana tsara? Nahery ny vavaka izy hoy izy. Ohatry ny ahoana Elia rehefa mivavaka? Mpaminany Elia. Fa Elia dia mpaminany tsy mitovy amin'ny olona rehetra rehefa mivavaka. Elisy tsy nanana fivavahana ohatry ny Elia. Hafa, rehefa mivavaka izy, spesial ny fomba mivavaka Elia. Spesial. Ohatry ny ahoana ny ataony? Alainy lohany dia mandohalika izy ataony eo ambony lohaliny. Ny tena marina dia izao. Elia dia mpaminany mpiankohoka. C'est un prophète adorateur. Tenez-vous compte que c'est un prophète adorateur, oui. Le hoe vavaka mahery, le hoe mahery mivavaka zany dia ny tena marina adoration prophétique. Adoration, le mpaminany, le olona inona nataony? Miadore an'Andriamanitra izy. Miadore an'Andriamanitra izy. Vitany mihitsy no mametraka ny tongony ambany dia mandohalika, dia alainy lohany dia ataony eo anelanelan'ny lohaliny eo. Eo izy miankohoka eo. Rehefa mivavaka Elia tsy manao ohatry ny olona ankehitriny. Oh Andriamanitra. Azonao ve tiako lazaina? Elia rehefa mivavaka tena mandohalika, dia ny lohany ataony eo ampovoan'ny lohaliny dia miankohoka eo izy. Galasaka na bavy, enoy tsara. Ny naplatsaka ny orana, enoy tsara. Tsy hoe satria resiny mpaminany ny bala dia nilatsaka ny orana. Tsy hoe satria nibebaka ny olona tao an-tanàna dia nilatsaka ny orana. Fa ny baiboly dia nilaza hoe nahery ny vavaka izy dia nilatsaka indray ny ranonorana. Galasaka na bavy eo. Misy karazany zavatra vita ny vavaka tsotra. Manana toerany vavaka tsotra. Manana toerany vavaka fametrahan-tanana. Misy zavatra vavaka fametrahan-tanana no manokatra azy. Mariavy ianao hoe manana toerany nitsodrano. Fa eto Elia tsy nitsodrano hoe Ahaba nitsodrano anao irotsaka ane ny ranonorana ary enjehany ny orana ane ianao. Sanveny atao manana toerany nitsodrano, fa nitsodrano tsy mampilatsaka ranonorana. Manana toerany fanatitra, fa le fanatitra tsy miprovoke ranonorana.
manana toerany avokoa ny hetsika ara-panahy rehetra. Faralasaka anabavy, ny zavatra ambarany baiboly eto izao, ny nahatonga ny ranorana ny latsaka dia ilay adoration any Elia.